Record FM manolotra anao. Jamba tanteraka. Nosoratany Eli Relax. Hila. Ralala. Oloravaka. Ary liva. Nofy. No anome aina ny tantara. Nandray seo sy nanan-totosa miaro fi. Ty ataonao ty ry Rosoa. Toa tsy vitanao hoe mandeha mivoaka foana ianao isan'andro. Alipody foana. Sahala amin'ny olona tsy mitondra tokantrano. Efa manambady ianao ka tsy libatera intsony. Fantatrao moa hoe mba efa mifiry zao. YouTube. Ka misy zaponana mamaky io fonjena ty atrano e. Tsy andro sakafonay zany ianao io zao fa nividiananao sakafo masaka be anday a. Dia ohatra n'izany foana zany isan'andro. Efa ionetiko io sakafo anao raha ohatra ianao hihinana. Raha ohatra tsy hihinana kosa tovy any anaty frigo fotsiny. Aza sina resaka pitsaka e. Tena navina ane zany ataonao zany e. Tsy ho mpividy sakafo any amin'ny restaurant nakako anao fa ho vady mahay mikarakara ny tokantranontsika. Dia vaiza moa zany ianao io zao. Fitany amin'ny namako. Dia efa ny sakafo izay vao nody a. Leo tena leo. Mamonjy fandrena fotsiny zany zao no dinao aty an-trano. Any ivelany ihany no tena tokantranonao. Satria hoe tsy misy zaza ato. Mipetrahinao mitoerako e. Za rery ny lanin'ny trano ato tontolo andro sanandro zao. Ilosoa. Zany daola ane ny ainan'ny vehivavy rehetra mitondra tokantrano e. Manao an'izay atonga ny tokantrano no maty eo onona. Efa azoko an-tsaina nefa misy lehilahy manadalanao any ho any. Sa mbola andahan'izany indray ianao. Efa fantatra hoe izy zany ko. Inona tsy no lazaiko anao eo. Dia zana ry reto ny fandehany Rista. Izy milaza fa leo, za koa leo, dia aleo misaraka. Nandrokan-driva zany izy sandriny tonga tena andeha. Lava be raha tantaraina eto ny fifamaliana tao e. Zay ny afarany, dia izany ny ala. Raha ny tena marina koa dia tia hita maharitra ny Arivelo ahy. Dia efa voadinikeo tsara ve izany fanapahan-kevitra zany sa taitaitra fotsiny. Raha ianao mantsy no nandeha dia tsoroko aminao fa manahirana ihany no mifona raha te hodiny ray andro any. Fa raha izy indray no nandroaka dia ianao indray zany mampifilafila kely alohan'ny iverenana. Raha misaraka amin'iritsy angehaka indrindra soka ho very ny fiadanana e. Tsy manana renam-piadanana andry ohatran'izao iainandry izao i Arivelo. Efa ilany te ala taminy ary teo aty amin'ny Arivelo satria izy ny tompony fitiavako. Zay avy afaka nandeha. Nieritreritra za hoe mandeha tonga dia ampidiriko izao ny divorce dia mba afaka mitokantrano ara-dalàna amin'izay izay sy Arivelo tsy miafinafina tsony. Dia aiza zany ry izao nipetraka. Raha tonga dia aty aminay mantsy ny sao dia anahirana fa mety ampigatra ny akira mbola tsy vita divorce nareo e. Na i Arivelo koa aza azo enjehana amin'izany. Marina mihitsy zany e. Dia aiza tokoa ianao ny hevitra ny hipetraka. Isika manko mbola tsy mahazo miaraka pahabe masona dia hoe misaratoerana azy nareo satria mbola tsy vita divorce araka ny lazainy rondro teo. Raha tratra ny vadindry Amboatomby atindry dia tena ho tantara be. Any amin'ilay vilavo ny vidiana farany any ambolokandriny izay any hipetraka e. Lakile rehetra moa efa nalaiko teo masony teo fa tsy niteny izy. Tonga dia fantany fa any hipetraka. Sady mba akaiky mandeha aty aminao aty ambany diry sheria. Maheraka izany fitiavana izany Ka ianao mipetraka any tsy mampaninina azy reo Losoa e. Fa raha za rafy no hita miditra ao dia asa fotsiny ankaza efa tezerana. Efa 3 volana zay ny elan'ny Olosoa tato amin'ny tokantranonay. Ary nandehana ny Noela dia nametraka divorce izy. Tsy hoe fitiavaka rena velively zany na hanambadiany ahy mato afony ny fiainana atao anatin'ity harem-be ohatran'izao ty. Dia tena tiany tanteraka aloha le bandy raha tenehana amin'izao fihetsina izao Ty izao saran'ilay bandy. Nanakaraha-makolona mihitsy ny amatatra ny Mombasy ny nakany sary. Tsy dia tena hoe bogosy be fanamperana akory nefa. I Arivelo no anarany ary mipetraka any ambany dy ihany. Hafahafa ihany reto zareo vehivavy reto ka tena hoe jamba tanteraka tokoa.
manao ny ianao madame Ulso? Mavesabesatra zany entanao zany a? Fa ahoana? Fa izy moa ianao ary taiza ny fankalalantsika? Ave Robson aloha nanarako e. Zao fotoan'izao ny fankalalantsika ka. Ary misy resaka lehibe mba tiako atao aminao. Resak'inona? Ianao aza tsy fantatra akoriko. Tsy mbola nahita ny tarehanao mihitsy a? Ka efa mahafantatra sy mahita ny endrika ianao zao e. Fa manana resaka mahasoa anao madame Ulso. Veloma ianao fa tsy tiako izany kotikotiana ty an-dalana zany. Olon-dehibe io dia tsy mahalala menatra. Eny mandana alofa miteny aminao fotsiny aho hoe tsy maintsy miresaka tsika satria misy antony miakina manaina. Sady mahakasika anao. Tapy ary azazakana anao ny lalako ka. Taxi! Alolotsoana karty ilay mpandriana mamaky gazetika. Fa le rangahy resaka tamiko maly ma ohatrany tomba olona mihaja sy efa lehibe ihany nefa eny an-dalana no mikoty vehivavy. Fitina lalàny narako ny mahagaga. Dia hoe tsy maintsy miresaka amiko izy fa miakina manaina sady mahakasika. Amerina atao tsaiko ny zavatra nataoko rehetra fa tsy misy zavatra tokony akasika ka hoe miakina manaina. Sa ve ritsany misy manjo azy ihany ka hoe miakina manaina? Marina aloha fa tsy miraitra antsony izay e. Nefa raha misy zavatra hoe miakina manaina tokoa manjo azy dia matika amby tsy laza amiko tsony izy. Iza ndraiky io ary zany. Za nefa voasaika hoe andeha sasa. Aleo jerena ihany aloha. Manao ianao madame Ulso? Azafady fa somary manelingelina anao a? Toy ianao indray? Fa inona ny hitanao aty? Ahoana nahitanao an-tranoko? Tsy aleo ve mba ao an-tranontsika no miresaka fa tsy eto ambaravarana? Tsy miresaka aminao fa mandehany ianao mandehany. Tsy tia ianao sady efa manambadika io. Efa nilazaiko taminao anefa tsy maintsy miresaka tsika sy ianao e. Zavatra miakina manaina no resako anao e. Ary soa no tongotra fa zatoana anao varavarana ka dia lasa ianao mandehany. Tsy nampandrosanao ane ahy e. Ino ty tsy malala fomba tonga ty ampivoatra amty? Sady tonga dia mipetraka. Zao nizy madame Ulso. Aleo aloha tonga dia atsoko hoe Ulso ianao mba tsy ampisy elanelana be eo amin'ny resaka ifanaovantsika. Ary tonga dia atsoko hoe Robson. Mivoanitranoko ahy ianao fa etsoko vonjeo io a? Aleo tonga dia ho lazaiko aminao ny atondiako dia andeha ahy. Fantatro fa ianao no atao hoe Ulso raha miandry tiana. 13 taona manambady an'Rija Razakamanana. Tsy mbola niteraka nareo ary misaraka tsy miray trano tsony efa 3 volana zao. Efa nametraka divorce ianao 2 volana sy tapany zay. Fa tsy manaiky anefa mivadinao. Fa ahoana moa no afantaranao an'izany rehetra izany? Ary na marina na tsy marina izay lazainao dia tsisy hidiranao fa fiainako izany. Lasa amin'izay ianao fa hiantso vonjeo eo a? Moramora aloha ianao ry Ulso. Efa nilazaiko anao fa Robson anao anarako. Ary nahatongavako dia nilaza aminao fa ny karamainy ny vadinao amono anao a. Zany lazaiko anao hoe miakina manaina e. Ahoana moa ny inoko an'izany? Voalohany tsy mahavita an'izany rizana dia efa tsy miraitra antsony azy zay. Faharoa, nahoana moa ny ilazanao an'izany amiko toy izao raha tena hamono ahy tokoa no antody ianao? Azoko tonga dia toriana ianao fa mpamono olona mivantana tsy miafinendrika. Dray. Avelao aloha findainao fa so dia lasa mampiasa hery aminao ka tsy tiako. Fa ndamina anao ny antodiako. Efa manao an'izao zavatra izao antonasa ka zato tapitry ariary no anakaramany ny vadinao aminoko anao. Matoa zany natonony dia efa fantany fa ho vitako atsakany sy andavany zany. Ary tsy isy asa ringotra azy na dia toy ny lohampaingotra aza. Efa matianina amin'ity raha tia madama ka ho matimaty foana no azo ilazana anao. Ka maninona ny tsy tonga dia mamono ahy ianao fa ilosanao miresaka indray? Angaty izay ny anakaramana anao? Izany no milaza fa mpantanga ianao. Sady tsy mahavita an'izany Marija. Tsy manana tombotsoa amin'izany izy. Mpanararoatra tsy vaniny ianao, pisoloky. Hoy ianao. Fantatrao moa ny antony tsy anekeny ny divorce napetraka ao. Satria tsy tiany ho zaraina roa ireo arenanareo miliara maro ireo. Raha manaky ny divorce izy. Araka ny fifanarahanareo teo ampisoratana mantsy dia
Saraina mitovy mifananana raha sanatria ka misy fisarahana mbola velona. Nareo anefa tsy mbola niteraka. Ka raha tsy eo tsony ianao dia ho raisiny manontolo tsy misy anobinana ny arena. Dia inona zany tianao hatongavana? Raha manaiky anome avo roa eny amin'io anakaramany io ianao dia ampifamadia antsika indray ny tantara. Zany hoe ronjato tapitrisa ariary zany ny takiana amiko. Voalazanao. Sady tsy manakarama mpamono olona n'izany fa lasa amin'izay ianao mandeha any. Eny ariko. Andeha fa dia eritrereto lalina aloha. Maka ny valy teninao rehefa miona manaraka tsika. Mandram-piona? Tsisy fionana manaraka izany intsony. Tonga dia tsy avy hatrany ny valy teniko. Ary lasa amin'izay ianao mivoaka amin'ny varavarako mampitandrina fa ilazany amin'ny polisy ka raha misy manjo dia efa tsy miala aminao. Olosoa. Efa tiangeny no asako Fantatro fa tsy ilazany amin'ny polisy ianao. Satria tombontsoa lehibe ho anao ny hahafaty ny vadinao. Mandram-piona fa lasa. Allo? Loza nefa misy olona zay tonga andresaka tamiko fa hoe karamaindritsa hono izy amono ahy. Amono anao? Fa olo loatra nijako zany lehilahy sa vehivavy? Lehilahy efa lehibe zay. Lazainy fa hoe 100 tapitrisa ariary no nanakaramanindritra azy mba amono ahy. Resaka tsy mitombony zany akia. Aiza koa no misy hoe amono olona ka le olona hovonona indray no milaza mialoha hoe voakarama amono anao. Tokony hijaiko azy izy ary rehefa avy mamono anao dia lasa mitsoaka. Ko hoe rano manome azy avo roa eny ny dia manaiky amono indritsy izy. Maninona tsara? Avo roa eny? Ie. Ronjato tapitrisa nke zany Fa ovina izy niresaka taminao? Mivoaingana teo. Volasa mihitsy izy dia nakasaina kina dia zao zany antsonao zao. Olona mampiresaka zany malala. Pisy loko tehaka ny volanao fotsiny zany fa tsy moramora nge zany hoe mahafaty olona zany Afako malany izy no efa nila resaka tamiko teny an-dalany. Fa neveriko hoe olona mikotokoto fotsiny dia tsy nety ny aino Ka sao dia izay kosa ny fomba fikotikotiany anao mba hanekenao azy. Fiolao koa mbola manany ihany foana. Atokina koa lehilahy efa antitriny ilahy ihany ny tiako. Eny fa na dia zany aza tsy atao ampivadika ato doaka izany satria olona tsy samatoa mbola tsy samamono anao avy hatrany. Ary tena tsara bika be kosa ianao mandamy olo sota zanona avy aty aoriana. Ohatra fa ahoana? Fa mbola mitadiny indray ianao Miandro ny valy teninao nge ahy Efa milaza aminao fa tsy valiny. Sady tsy manana ronjato tapitrisa omenanao Fa ianao ty zany dia tsisy atao mihitsy afa-tsy ny tsikilo izay alehako. Zaho avovoaka amin'ny mpanao volo dia efa ianao ny ao aorianako. Ka za nge mandama Bernas zao so atinonao ary zany. Ary ao anatin'ny fandaharam-potoana ny asako ny maka ny valy teninao. Tsy manam-potoana iresana aminao Ary asa-pahananao ny lalako fa mifanao fotoana amin'olona ahy Fomba ny vehivavy tokoa moa tia mampifilafila valy teny teny. Tampoka be amiko hoe aleo aloha eritreritra hoe zany no efa tsy njerinareo vehivavy. Marikoriko any resaka aminao. Zao ary no izy andao zao sika sianao iresaka mazava tsara indray mandeha dia tsy anelingelina anao tsony ahy. Andao tsy amin'ity seza mizaritany tsika no resaka. Andao aingana ary satria tsy tia elingelinao tsony akoatra ny androany sy mandrakizay. Sady tsy tiako koa raha misy malala fa miaraka amin'ny mpamono olona dia ho voasaringotra ho namanao amin'izay eloka efa nataonao tany aloha tany. Araka nefa nilazaiko anao ange dia tetika efa maty-paika tsy misy tomika ny any planina rehetra tsy misy voaroiroy na isana ny mpanakarama. Ka izao no izy vivady tsy mbola vita divorce nareo kanefa ianao efa miaraka amin'ny olo-kafasady dia na mampirafy any ianao na dia efa tsy miara-monina tsony azy nareo sy rija vadinao. Mpanenikely ny vavanao fa tsy miaraka n'olo-kafa zany Madame Olsoa, aza vela iteny betsaka ary sa tianao ny ilazako fa hiaro velo no anaran'ny olona miaraka aminao 7 taona manana fiara Renault 5 maitso tanora metomboka amin'ny 92 numéro-ny miara-mipetraka amin'ny anabaviny any ambany dia antsoina hoe Rondro. Samy tsy mbola manambady izy menadaro. Tena tia azy mafy ianao ary fanirianao be tokoa ny mba halasa azy ho vadinao. Saingy mbola tsy maintsy vita ny divorce vao azo tanterahana zany. Zavatra tsisy marina zany lazainao zany. Tsy mahafantatra zany olona lazainao zany koa Ay, aleo ary dia mbola ho lazaiko koa fa tamin'ny 9 ny volana lasa teo dia niala teto Antananarivo nareo sy ary velo io. Tamin'ny 5 ora maraina miaraka tany Tomasina. T-shirt maitso misy soratra hoe Love Union nanaovanao. Numéro 6 ny chambre mipetrahanareo tany. Ary fruit de mer ny sakafo nohaninareo ny atoandro. Ndaso aloha
ahoana ny afantaranao an'izany rehetra izany? Asako angety madame, efa mambola ana no nitsongodia sy nijery izay nataonao rehetra, kanefa ny vadinao toka hidy ka tsy nety nisonitra tamin'izay zato tapitra ariary izay. Ka ahoana no ahafahanao milaza numéro chambre sy ny sakafonao anay nefa tsy nisy olona afa-tsy izay rery tao amin'ny hotely io mandra-pandehanay? Matianina madame, nanaraka anareo ary naka chambre mifanila tamin'ny anareo, saingy nametrahako kely ny tompony hotely mba tsy ilazalaza ny fisiko tao. Ny sakafoko aza nasaiko nateriny tany amin'ny chambre satria nataoko izay tsy nahitanareo. Raha tao hoe marina izany rehetra izany nefa tsy manaiky andony service tadiavinao atao dia ahoana? Aleo azavaiko tsara raha tsy azonao. Azony vadinao enjehany ianao raha fantany fa mampirafy azy amin'izao divorce tsy mbola vita izao. Ka asa raha tsy fantatrao fa mety mampigadra anao sy ny olo tianao zany. Raha izay no mitranga dia overiny zato tapitrisa ariariko, fa dia tsy maintsy fitaiko meloha ny asako. Tsy afaka mamono anao any amponja kosa aloha ahy. Oka aloha izay fa mitady rary lohako ka tsy afa-miresaka aminao tsy ny afaly eo aloha ody. Tadidio fa raha manaiky ianao dia ho lasanao manontolo ny fanananareo rehetra sady vita ho azy koa ny divorce satria tsy misy olona manambady olona voaporofo fa efa maty. Mandeha anary aloha fa mbola miandro ny valiteninao foana ihany indray moa izany fa aza atao ela loatra mitovy amin'ny fiteny atao amin'ny vehivavy voakotiana ihany. Dia izany reto ny zavatra miseho fitraka tanteraka tena fantatra ilay Robson daholo ny momba sy momba ny Arvelo. Karadiny anakely angesa andresahany izany dia fa olana ihany ilay lazainy. Sopafiko ndraika tsy hanafenako fa tsy mahita an'izany ronjato tapitrisa ariary izany ahy. Hay miliara ngetra izany. Fa dia olo loatra nisa loatra azy izany. Tena mahay izy raha 3 andro tsika niaraka tany Tomasina nefa dia mahita an'izay ataontsika rehetra. Kanefa sika dia tsy nahita azy mihitsy. Sao akiolo soa. Aza atao matezitra indray izao teneniko izao. Fantatro fa manam-bola amina miliara nareo. Ka inona moa izay miliara raha izay ny ampilamina momba anareo sy Arvelo? Carte bancaire aty amiko ny efa tsisy vola firy. Efa tena kelikely dia tsy maintsy tsitsitsiana. Fa ohatrina ity izany kelikely izany? 20 tapitrisa latsaka kely eo 95 millions eo ngamba. Mbola aizy ry 200 tapitrisa. Fa ohatran'ny efa nilaza tamiko ianao indray mandeha hoe miliara maro mivolanareo any amin'ny banky any Antafy any. Fa nga dia tena tsy afaka maka an'izany vola any Antafy izany mihitsy ianao ka. Mampivady anay dia nomeny daholo tany am-boalohany ny code-nireo carte bancaire internationale rehetra. Ary mbola ty amiko daholo ireo code ireo hatramin'izao. Fa noho ny adiady lava izay dia napetrana any amin'ny coffre-fort any amin'ny banky daholo ny carte rehetra. Izany ve? Dia any aminy ny code mamoan'ny coffre-fort io. Izany hoe raha azondry izany ny code-nio coffre-fort io dia ho azy ireo carte bancaire ireo dia afaka mandray volondry. Dia milamana izany ny zavatra rehetra. Tena zopafo karaha-panjakana amin'izay ndry. Satria tsy mety anao divorce ny vadinao raha ny tena marina. Dia tiaka any aloha ny sosokevitra ilay Robson saingy aiza moa izany ny ahitana an'izay vola takiana izay. Raha zao ary ny atao hoe mba hevitra aloha ny aty ekeo ilay fifanarahana tetiavany dia mba hiangavio izy hoe avance no omeko hoe fa rehefa vita ny asa ka azoko manontolo ny fananana dia omeko ny ambiny sisa rehetra na dia hoe anampiana kely koa azy. Ka olona efa fatsora langa eky izany ry bavy izy ve dia anaiky an'izany endreny mpamono olo reny tonga dia tisinday ihany nitseritreritinareo koa nefa dia hoe na efa nahita 200 tapitrisa ariary azy sika dia ho vonoany Robson fondrija dia ho fato miaraka amin'ny any koa ny kody famoahana ny coffre-fort. Azo saina voan'ny banky indray raha izay satria mbola vadiny ara-dalàna ka tsisy olana any amin'izay. Fa i Robson tsy anao raha tsy hita masony aloha ny vola araka ny firesany hoe raha mandray ny vola avy any miritsy izy dia tsy maintsy vonoany atoro ihany fotsiny ranga zany Robson mpamono olo izany dia izany amono azy dia tsy mitohy intsony izany ty resaka mamparary an-tobe ty. Ka ianao anefa fantany fa ianao tsy mahalala azy fantany hatramintranonao ny fiaranao ny daty naterahanao aza fantany ka sao dia ianao indray no fantany meloha ka aleo aloha reto dia aloha fa tena mitady ho fanina mihitsy azy zany ka ny anahy mihitsy azy tao anatin'ny 2 andro. Ka say vomeona amiko fotsiny akizy raha tena lehilahy ry malala zay ray izay sy izy maty eo tena mivoto mihitsy ny fokanaovany an'ity malalako ty Andriamanitro tena le Robson indray ngam'izay tena izy mihitsy tazako fitambaravarakely io. Aleo rangaho ao
rehefa tsisy miovy izy tsy andeha. Numero tsy fantatro ty miantso ty. Aleo raisiko ty lako vonjy. Allô? Fantatro fa ao an-trano ao ianao madame Olosoa. Efa eto tokonana eto dia tsy hamono varavarana ho avy ianao. Mbola tsy hamono anao ange akory faka ny valitenao fotsiny. Fataiza nazahoana numéroako e. Lasa anao mivoaka ny tanànako. Lasa mandeha ho a? Eny ary. Kanefa ny ahasoanao ange no ilako resaka aminao e. Asangamby izy teo fa tsy tazako eo tokotany tsony. Misotra anao Andriamanitra. Aleo aloha isotro rano an-dakozia fa maina tampoka ny tendako. Fa ahoana natafidiranao tato tranoko? Niditra vitatsy amin'ilay varavarana oriana fampidiranao any Arvelo sakaizanao ahy. Tsy niditra tao dia niditra. Fa ahoana ko ary zany? Dia tianiko ve nanita an'ilay varavarana? Efa 10 andro nefa izay Arvelo tsy nandeha taty amiko. Izy no nomeko ny lakile ny dosy ny varavarana io sy ny vavahady. Aleo tonga dia atomboka ny resaka fa mbola misy zavatra hafa ataoko. Ahoana ihany valitenao? Ianao ve fantaniko e? Ahoana ho ny valitenao? Tsy manana valiteno menanao satria tsy ananako ny vola tadiavinao. Fandrinao ihany anefa ny hahafaty ny vadinao mba hahafahanao misitraka ny arena rehetra sy anambady any Arvelo. Tsy fantatro. Fantatro ange fa misy carte bancaire internationale maromaro misy mivolaambadinao any andafy any amin'ny banky any. Dia tsy mba ho vitanao kosa ve ny ahazo ray monja amin'ireo carte reo? Akanao ampahandro ny zato tapitrisa kely mba ho karamako e. Ny sisa ambiny anao ihany dia tsy mifankahita sy tsy mifankahalala tsontsika sy ianao orianan'izay. Tsy azoko mihitsy ny afantaranao izany rehetra izany. Momba ny fiainako rehetra mihitsy. Fa iza marina ianao ty e? Mandro, miarabanao dia mahazo toerana. Misaotra anao Andriamatorija. Lazay ny sekretera tamiko teo fa resaka confidentiel sady miankina manainao ny tianao resahana amiko. Ka inona no azoko anampiananao? Marina izany. Resaka miankina manaina tokoa no nampianisako aty aminao. Mba hijerentsika hoe inona no azoko anampiananao. Tsy azoko mihitsy izany. Ianao no mitady fanampiana amiko sa za no mitady fanampiana aminao e? Ianao no mila fanampiana avy aty amiko ka. So dia tsy salama saina loatra ary ianao. Tsy nitady fanampiana tamin'iza mihitsy aho. Aleo tonga dia ho lasaiko aminao ny antondiako ary. Robson no fiantso aho ary mahafantatra anao sy ny fiaina atokantranonao aho. Olosoa no anaran'ny vadinao. Fito taona izay no nivadinareo kanefa tsy mbola niteraka ihany. Ary efa 3 volana izay dia nisaraka tsy niray tranontsony nareo mivady. Samy mipetraka amina vila be iray avy. Ny zavatra mampalahelo tsy maintsy ho lasaiko anao anefa dia izao. Efa manana olo-tiana ny vadinao. Izany hoe mampirafy anao izy. Ay ve ilazan'izany ny atondianao e. Misaotranao ihany aloha ny sahirana. Fa raha ny tena marina dia efa fantatro ane izany. I Arvelo ny anarany. Ary ny fiarahany tamin'io lehilahy io no antonina mpisaraka anay. Dia tsy malahelo ve anao amin'izany kanefa vady mariazinao izy? Mba feno kokoa ny tahirin-kevitra ao dia efa tafy efa nampiditra divorce azy izy. Volana sy tapany izay no nampidirany divorce. Ary efa nahazo filasana koa ianao saingy tsy nasianao valiny. Tsy vaovao tsony izany lazainao rehetrarehetra izany e. Eny efa misaotranao indrindra aloha ary afaka mandeha amin'izay ianao. Ny vaovao faharoa tsy fantatro ary dia izao e. Dia hanambady mafy io lehilahy io olosoa vadinao ka izany nangatahany fisarahana ara-panjakana. Tsy mety manaiky le divorce anefa ianao. Ka dia nanaraha maro ny 100 tapitrisa ariary ny vadinao mba hamono anao. Tsy miteny tsony ianao hoe efa fantatro izany a? Eny e, ka hamono amin'izao oro izao izany no antongavanao eto? Tsy hamono anao avy hatrany aka. Fa ataontsika mivadika ny tantara raha manome avo roa eny amin'ny omeny ahy io ianao. Ahoana moa no inoko an'izany anganona zainao izany? Aizy olosoa no ahitan'izany rao ny 100 tapitrisa ariary omenanao. Efa mitady izay fomba rehetra ameno ny volo io izy. Iza moa no anaranao teo fa somary adiniko? Monsieur Robson. Tonga dia atsoa fotsiny hoe Robson. Zao no lazaiko anao Monsieur Robson a. Be fitetika ianao kanefa tsy ampy namidy ny vadiko. Tsy manana an'izany volo izany izy satria fantatro ny vola eo ampelantanany. Ary sao dia verinao toy ny mamono koa aza ny mamono olona. Ohatran'ny
tena tsotsotra mihitsy anie nilazanao amiko hoe amono ahy ianao e. Pikarama mamon'olona no asa ataoko. Ary zay natonga mivadinao anatina satria voalamina matipakatolo ny zavatra ataoko. Tsy ahavoaroroy azy ary tsy ahavoaroroy ako. De mieritreritra ve ianao zany fa anaiko vonoana mora foana? Efa tany ampasany ianao amin'izao fotoana izao raha namono anao ahy. Saingy nieritreritra fa tombontsoa antsika kokoa raha maty mivadinao satria tsy sasanao amin'intsony ny fananana roa. Raha ianao mantsy ny maty dia ho lasany manontolo ny fananana. Ary dia hiaro velo izay tsy nitatatra no higalabina silomanao anatin'ny arenany lofosanao. Fa mitady ohatrina ty amiko moa zany ianao teo? Efa jato tapitrisa ariary fotsiny. Taiposinoa ange zany. Efa jato tapitrisa? Zay. Tosala ny vola tsy ny sasara ny ty fiteninao azy hoe fotsiny a. Monsieur Ridza, apahany kely ao anatin'ny ray amin'ireo carte bankiranao mipetraka any amin'ny coffre-fort ange zany. Une goutte d'eau dans la mer, hoy ny vazaha. Ahoana moa nafantaranao fa any amin'ny coffre-fort nametrahako ny carte bancaire? Dia mbola tsy mino foana ihany ianao fa efa maty anina amin'ity asy ty a. Alay fisara-tsaina ange Monsieur Ridza, hoe miverina ato amin'ity birao tsara tarehibe toy ny lapan'ny filoham-pireneny ity a. Dia hiaro velo no eo amin'ny seza ipetrahanao io, satria tsy maintsy ho lasany hatramin'ny orinasanao rehetra sy ny arenanao sy ny vadinao. Ianao sisany tsy lasany satria ho lasany fasana. Eritrereto aloha fa miona aminao amin'ny manaraka mihaino ny valitenao. Ody manahoana reta? Mandrosoa kia, manahoana dry? Dry, torirandreraka dry zany. Eno a, fa hoana izao. Saika tsy nahatratra andry fa fasaka anty azy zao a. Sahirana mihitsy reto ny saiko a. Fa hoana? Mbola tsy azoko mihitsy ny tafidiran'le Robson ato trano. Fa nisinna indray kia. Klefa nilazaiko ny arivelo tamin'ny telefony iny hoany mamaky ny lohako. Hoe ahoana ny sady tafiditra ny vavahady, tafiditra ato trano koa. Le Robson tadidiko tsara nefa fa voahidiko tamin'ny lakile tsara daholo reo. Tena azonao antoka ave aloha fa tena efa voahidy lakile mihitsy ny varavarany. Ny vavahady any mety hoe nianika tampo izy Zany iry arivelo tsy mampiasa ny varavarana fidiranao io Zay ihany nanomezako anao lakile miaraka amin'ny any vavahady. Fa hoe atao tsy hitany olona ny hidiranao any amiko. Ary sao dia very aloha ny lakile tany aminao dia iny Robson iny nahita azy. Fa aiza moa le lakile anankiroa misy porte-clé reny rondra. Ianao anie no nomeko nampirina azy farany Tokony ho anaty tiroara amin'ny table de nuit eo ihany Kandrasy vetivety ary. Reto izy reto ka. Sady efa andro maromaro koa any ihany tsy nampiasa an'reto Tena visana ny saiko reto amin'ny alina tsy matoto tsara fa matahotra sao dia tafiditra ohatrany ireny Robson iny. Mifafa mafy tsara alohan'ny atory fa lasa tsy fankolona amin'izany tsy matory isak'alina izany ry io Garçon, mba tonga dia hitondra jus naturel glace eny manapa tonga an'ilay sakafo nataoko commande teo Monsieur Ridza, salama ianao? Afaka mipetraka eto amin'ny latabatra misy anao eto ve? Fa nga dia mitsikilo an'izay ileko rehetra fotsiny ataonao ty. Miasa zao Monsieur Ridza. Efa nilazaiko anao inge fa ity ataoko ty no asako Ampalahelo ianao. Zao koa ve zao dia azo lazaina hoe asy asa ratsy mandatsaka in'olona. Mbola tsy henonao anga fa tsy misy asa ratsy fa ny saina ihany no mitondra azy. Rehefa ataonao mpitiavana ny asa rehetra dia izay no zava-dehibe. Dia inona indray ary zao zany no antony anarahanao ahoatran'izao? Ka tsy mbola nanome valiny angy ianao. Le hoe kenao ve le tolotra efa jato tapitrisa ariary anatanterahako ny asa mpanaovinao Tsy nampanao anao asa ninina mihitsy hatramin'izao dia efa namany mametso-drano rafilahanao zany ianao mba higalabina mivadinao sy ny fanananao rehetra. Nga Robson dia mihevitra ny hahafaty amin'ny fomba ahoana moa ianao io? Za koa ne mba afaka mampamono anao raha tena tsy maintsy hoe ilainy zany. Anga ianao mieritreritra hoe manolo tena hovonoanao Efa fantatro daholo ny zavatra mety hitrangy ary efa manana fipetra tokony raisina amin'izany rehetra zany tsy vao ianao akory ny clientko voalohany Monsieur Ridza. Dia raha tsy nivaly nomeko anao, inona no ataonao? Dia voatery andraikitra ny varotra ifanaovako amin'ny vadinao Tsy maintsy miafy amin'irony jato tapitrisa aloha dia manaraka indray manarina ny akafy
lazaiko anao fa niresaka nataonao tamiko tany amin'ny bro tamin'ny herinandro lasa dia voarain'ny micro sy ny caméra daholo omaiko ny polisy fotsiny dia vitany aminao. ekeny mety hoe vitany amiko saingy tsy zaharery manao ty azy ty fa izaho aloha no nahazo le tolotra ka raha vo tsy vitako le izy dia misy hafa indray ho avy ka izao noho izy izaho zao nefa fantatrao satria niseho vatana taminao fa ry zalahy tsy fampiraraha aminao toy izao mihitsy akory fa tonga dia niasa vita ny tanjony andraisan'ny karamany. Tonga dia metraka fitarany nany amin'ny polisy azy zany fa raha misy manjoa aloha dia tsy miala aminao a. Ka raha efa ny amponja ve a dia izaho indray no tondrona ho namono anao sady izao hoe izaho ny amponja ianao anefa maty ihany misaona vetivety ny vadinao dia misoratra aminy amin'izay ary velo izay ho tompo ny fanananao rehetra. Dino kely aloha dia raha atao hoe manaiky aho ohatra dia ahoana avy nataonao? Tsy misy amakiana aloha fa anjarako ny sisa rehetra fomba tsy misy mahavoaroroy ianao ary tsy mahavoaroroy ahy koa no ataoko fomba efa mahazatra ny amin'izany. Ka ilaiko io fantatra aloha ny fomba ataonao alohan'ny anikeko na tsy ary aiza ary ahoana moa no aminona ny olo soa dia ahoana ny tsy ahavoaroroy ahy amin'izany? Rary ny raha tsy mahatoky avy hatrany izay lazaiko ianao satria mbola tsy nahita sy nahare izay efa nataoko raha nisy tsy nety ange ny fomba fiasako tsy ho eto anoloanao toy izao fa efa ny amponja mandra-pahafatiko e. Von'olona ny nresaka eto e, indrindraindrindra vadiko no vonoina. Mbola tia azy ianao raha izany fiteninao izany izany hoe tsy tena tianao ny hahafaty azy kanefa izy dia te hamono anao fa tsy manao fihetsepo toy ny ataonao aminy. Mbola tsy tapa-kevitra tanteraka ianao. Aleo aloha alefa mbola mantsy fotoana raha mihaona aminao aorianan'izao ka tsy tapa-kevitra ianao dia izay ny farany iresako aminao fa dia andray roanjato tapitrisa ariary. Zaky olo soa tia iresaka amin'ny aro velo hoe ndaotsika telo mba hanalazy kely fa tena mampalahelo no manjoandria. Tsy azoko tsara kiny tindry lazaina amin'ny hanalazy kiny mba mandeha mijery spectacle ohatra na tsy haiko hoe mamonjy alipandihizana na mitsangatsangana. Kandry ihany no laza hoe tsy tsara mbola miaraka bebe maro izay sy aro velo so dia ho hita be tsy afaka miala amin'ny atao hoe adultère dia mandeha lavidavitra izany ny tsara izany hoe miala eto Antananarivo mihitsy. Raha izany ny tao dia mba mandeha andro vitsivitsy ny tiako sady mba tsy hitan'ilay robson tsy vaniny fa mbola tonga any amin'ny matetika angala izy to tsy dia miresaka momba azy mantsy ndry tatoato. Tsy tonga izy fa manontany ny valiteniko amin'ny telefona fotsiny satria ahoana no nazahoany numeroko tena tsy azoko mihitsy efa liana nova-piso indray mandeha iny fa miapiso dia fa fatandray. Miaro velo aloha tena soreny ary ho vonoiny avy hatrano izany rangazany raha sendra hitany. Efa itsy aloha itsy ilay fivarotana fa sovary indresaka tsika roa dia tafa ohatra eo indray. Mbola resaka teo sy hoe fitiary velo ary koa hoe mety hoe ho afaka ve izy aloha izany le momba n'le resaka ina moa kiny tindry lazay le hoe hivoaka ny tanàko tsy maintsy mijanona amin'ny asany ange aloha izany mandritra ny andro vitsivitsy asaina laminy fotsiny akiny asany izay ny aloha mba tombony amin'ilay miasa teny ianao ihany ny patron anao. Eny mitovy an'ilay nandehananay tany Tomasina farany teo iny 3 andro eo antonony tsara ka mihoatra tsy ferana fa miakina amin'ny finansinao ihany koa aloha mbola ivilany aminay angandresa tonga dia ody aloha tsy arondro tonga dia ody fa te hitapitapika mihitsy azy zany ka ho resahako an'izay voyage zay izy dia endreo ihany izay ho valiny ary tongony ty fa aleo andry taxi eto biso be any amin'ny aro velo any ity ohatray Robson fa tena tsy manaka tao mihitsy ve zany ianao ty fa mitsikilo an'izay aleko rehetra saina nataonao eto akaiky ny fiarako eto. Fantatro fa etsena aty amin'ny grande surface ianao ka dia mba hanao porte andro alahady eny androany rangaty dia mbola vatranao ihany ve manaraka an'izay aleko aleo aloha fa piko anao apiditra ny reto etanao reto atao anaty fiaranao dia miresaka milamintsika avy eo tsy nanao programa niresaka aminao mihitsy io manana ny ataoko dia mialatsiny aminao aloha zay fa tafiditra ny entana hiaraka aminao dia ny andalana no miresaka malalaka amin'izay ataonao ianao avy eo.
eto any resaka fa kely ny fotoana fahako miresaka aminao. Sao somary mahery loha tsy taka ny client mahazatra ianao ka efa misy pikara anankiroa zay ihany nilazako ny mombanao. Ny sarinao aza efa nomeko azy ho iaho fotsiny tamindrana hoe raha misy manjoa dia efa azo ny lisan'ny toizana ny asako. Dia efa ianao zany mitoriko raha misy manjoa ataon'ny olona maty ahoana moa no mbola hitory izany no mitetika mba azo ola misimisy kokoa dia izay no mbola tsy naminoko anao. Fa ry zalahy tsy miraharan'izany fa raha vao maheno anaram-bola dia tonga dia rafitra. Aleo aloha jano nakasisiny kely eto fa tsy tiako ny sady mamily ny miady hevitra tahaka an'izao. Voasaika hiteny aminao mihitsy aho hoe tsy aleo fe mijanona kely aloha dia miresaka tsara. Ka zay raha vao ela fihetsikeo ianao dia atahorako ry zalahy ny manao ny asa meloa dia samy maty atoko tsika rola. Zaho moa tsy mahazo vola, ianao maty. Androany sisitsika sy ianao no miresaka farany momba ny tia afery ity dia faranana treo fa efa elaela ihany zay. Ataoko hoe manaiky araha zany dia lasa ho amin'ny Tsipria ny zavatra ataonao rehetra. Tsy maninona fa ho lasaiko anao ary. Efa manana ny paika atao raha manaiky ianao. Ary efa hoe andray ronjato tapitrisany amin'ny vadinao kosa raha tsy manaiky ianao. Ka lazao adahola raha aloha ny atao fa hoe manaiky aho zao. Tiako fantatra hoe ahoana tsy avoaroroy alo. Mitony tsara aloha ianao Ka efa sady mandoa vola be aminao ve ano mbola vosaringotra eo ihany koa Tsy vola be kosa aloha le izy raha eo anatrehan'ny vola ao anatin'ny karta bankeranao mipetraka any amin'ny coffre-fort No fatoko rehetra zao ny mahalala fa manana karta ao anaty coffre-fort dia izy zany no nilaza taminao. Tsy nisy resaka karta bankera mihitsy teo aminay. Fa raha fantatro meloa zany dia angamba karta anankiray no nitakiko taminy fa tsy 400 tapitrisa ariary fotsiny. Eny efa fantatro moa izy zany. Fa mandeha ihany koa ny fotoana fa lasao amin'izay aloha le paika anao Zao ary nisy alady androany ka amin'ny somaly zao nanaovantsika ny opération mba iarovana antsika roa lahy tsy ho voaroroy dia mila manana vavolombelona betsaka sika mahita fa tsy nandeha tany amin'ny misy amin'ny vadinao. Tsy mahazava amiko aloha hatramin'izao. Isy lanonana mandra-paraina ny andro zay ny Ambohimanga kely amin'ny zoma zao. Dia anatrika ny lanonana io hatramin'ny farany tsika roa lahy. Ary tena atao izay ahitan'ny olona tsika. Izany hoe tsy tsahatra ny andray micro hira sy anditsika mba ho tsikaritra tsara. Ianao moa efa fantatro fa tia mihira be raha teo. Dia rehefa maraina ny andro zany vao lasa manao ny asanao ianao? No. Misy mpiara-miasa amiko anankiray manao ny asa. Ary rehefa maraina dia tonga mitondra porofo aty amintsika izy fa vita tsara ny asa. Tena tsy dia tiako kosa aloha zany paikanao zany Tokony tsisy olo-ka fahalala ny zavatra ataontsika fa raha misy tsy mety ataony ihany dia anorantsika izy rehefa voatery. Tokony ianao ihany manao azy ihany satria izay zavatra izay no hanana karamana anao. Sika sy ianao ny fanerasera amin'izay io ange tsy maintsy misy nahita. Ka lazaiko aminao aloha fa tsy maintsy ampiatso anao ny polisy amin'ny mahavadiny anao satria tsy nisy nandeha tany tsika roa lahy amin'ny zomaly io dia tsisy dia tananao any, tsisy dia tana kokoa. Na hitondra alika mpitsongodia zany polisy dia tsisy momba antsika sy ianao mihitsy any. Ka raha tratrano dia namanao dia anoranao mpaniraka azy. Olona avany amin'ny faritany olona io. Ka raha vao vitany ataony dia manao tatitra amintsika izy lasa mody avy hatrany. Raha azonao antoka fa izay ny fandehany dia raketo ary. Olosoa efa andresahandrondro tamiko le hoe isinda iala eto Antananarivo sika telo. Raikitra zany fa hovitaiko androany sarapitso talata le asan'olona ho apelatanako dia manomana andiantsika sika. Dia izay niveriny lahy hoe andianana. Ka ianao zao no tena mila maka-rivotrako. Izay tianao ny andehanantsika. Arono ahy efa tsy nilingelina tany amiko tsiny aloha le Robson ka ahoana raha ohatra hoe any 10 point no andehanantsika. Mety ampitsika ny vola ty amiko raha ohatra hoe mijanona 3 andro eo tsika any. Tsisy hoe mirobaroba zany fa mba mila tsitsiana ihany ny vola Izay indray ny tsika satria lasa ianao indray zany no tena miantoka antsika telo. Ka tiako ny lahy tiako tena tiako. Ka raha izany ary maninona raha misabotsy maraina mandeha dia mba amin'ny farany herinandro zany mijanona any. Mety hafinaritra kokoa raikitra ary fa dia lazao rondro talata androany dia mialatriny aminao ry Olosoa.
Tsy hoe tsy tiako tsony akory ianao fa ianao mihitsy no efa tsy tia tsony ka mahavita amin'ny fofony aiko. Tsy misy fitiavana tena aiko tsony avy any aminao. Mba miaro ny aiko koa ka, sady mba miaro ny fananako ihany koa. Dia tsy maintsy ny aro no ataoko tonga aloha. Efa trandro sisa no riavanao miaraka amin'ny aro velonao. Allo Hervelo, misy vaovao letsy a. Tena lasa midobodoboka be ny foko. Allo, fa misy inona e? Tonga indray le Robson. Aiza misy an'ity fa ho avy any zao dia zao. Tonga dia fitaiko ny amin'ny raha malalako mikitikity azany Robson zany e. Tsy izany, ato an-trano azy zao. Misy manana latsaka fitanin-danitra ky malala. Ataovy mazava le resaka fa tsy azoko zany e. Fa misy inona ao an-tranao? Calme lay e. Misy zao no izy. Sendra mba nijerijery telefona teto dia nijery ny mailako. Lefa taloloha reny. Dia inona ho izay lahy hitako tao? Mbola mail avy any amin'ny Robson indray. Dia ahoana nalalan'ny adresy mailanao? Efa hoe calme ho ala. Ny code-ny coffre-fort no hitako tao. Maninona tsara hoe? Ahoana tsara hoe izy indray teo? Le code ve? Eno a. Ay moa efa nomendry-ja tamin'ny mail le izy fa tena diniko tanteraka. Zao e. Tapao aloha ny telefona dia vonimihitsy fa tsy firesaka amin'ny telefona zany. Ho avy any zao dia zao fa za mietsiketsika ianao a. Re? Fa misy inona ato ny tomahino an'la hafahafa be avy any an'efitrany a? Mba tsy haidolo akireo prizy mitsatoka amin'ny masina isako ireo a. Misy zavatra maika be tsy maintsy aliako aloha. Zay fa lasa Iary velo a, fa misy inona e? Bonjour Kisiri. Dia ahoana? Aiza le code-ny coffre-fort? Ahoana koa ty lasepitsepitra be ty. So tapaka lalandra io ary. Fangaha vazavaza nataondry amiko teo e. Fangaha tsy misy an'izany akory e. Mipetra aloha e, dia ty efa ndraisiko tamin'ny taratasy ty. Azo antoka tsara fa tsy misy diso reto marika reto a. Na anankiray fotsiny aza ngeny diso dia efa tsy mety e. Efa indimy verenako mivakiny ireo fa tsy misy diso e. Aika sa. Tena tsy tadidiko mihitsy hoe efa nisy an'le mail zay fa sendrasendra fotsiny ngeny nahitako azy e. Ay, ka zao zany tsy maintsy atao e. Sokoafy le mail dia andao fafana atao le misy kody. Tsy tokony isy ahitana fa nisy an'io mail io ny kontonao. Fa tsy maintsy mbola misoratra any mail andrizy io? Eny efa enao no arovana zao fa tsy rija. Zay zany ko. Message deleted. Efa maty voafafy zay le mail hatrany amin'ny Corbeil. Tsara zany e. Dia tsy hoe ao anaty telefonanao mipisy dia vonoa le telefona fa aza ampiasaina tsony ny numéro iny. Le numéro anankiray ny atsokanao manomboko zao. Ary aza mamaly an'izaniza tsony afa-tsy za. Ao. Kangamo misy malala numéro ray iny afa-tsy ela ihany ka. Manarak'izay aiza daholo ny kodin'ireo karta any amin'ny kofra. Anaty armoarako, anaty poketra koa. Ka omeo afa tsy tokony ho hita aty aminao reny. So sendra tadiavin'le Robson keriny aty aminao aty indray. Reto anaty carnet reto e. Tandremo fa tsy misy afa-tsiny aty amiko a. Eny ka. Dia aleo any andeha mialoha. Fa tonga avy any an-trano rehefa avy eo ianao. Dia mifandinika tsara amin'izay tokony atao sika. Mahazo toerana ary ianao Monsieur Robson. Azonao vonoana ny micros caméra ato amin'ny branao fa sao ny tahiry apetraka reny indray no ahidirany tozantsika ny orinany. Zay tahiry efa voaray taloha aza nge tokony fafany. Marina zany. Andraso vetivety fa tsy elana izany dia vita e. Zay fa vita. Dia ahoana amin'izay? Alarobia androany. Dia efa amboary ny programanao ny amin'ny zoma alina. So amin'ny ora farany vao hoe tsy ho afaka indray fa misy zavatra tsy maintsy mbola atao. Efa milama ny programako. Programanao zao no tiako fantatra. Tsy mitondra fiara tsika fa mandeha taxi. Amin'ny 6 oralina ny manomboka ny lanonana fa tsika roa lahy amin'ny 20 dia efa ho tonga. Amin'izay dia vao maharitra ny mpikarakara rehetra ny fisitsika eo. Afaka mody mampiresaka an'ireo mpitendry zava-maneno aza mba ho tadidiny tsara tsika. Dia araka le fanlazaiko hoe mandray micro-mihira matetitetika tsika mandeha ihany koa. Fa amin'ny firy moa ny namanao no mandeha any amin'ny olosoa manao ny asany? Amin'ny 2 maraina ny sabotsy zany. Ary rehefa vita izay ataony dia mandeha taxi manao tatitra aty amintsika izy eo amin'ny 4 maraina eo.
sady miara-mody aminy tsika amin'ny efatra maraina koa nge no farana lelanonany. Ka raha misy mahatsikaro tsika miresaka aminy na koa efa nisy nahatsikaro izy tany an-tranon'ny olosoa dia ahoana? Lavitra be ny tranon'ny olosoa izy vao mandray taksi ka. Efa misy taksi miasa amin'ny alina ireny mantsy efa mpitondranay rehefa avy mamonjy boaty zay. Dia miantso anankiray izy andehanany aty. Ary tsy hoe ho anoloana ny trano filanonana no hijereny atsika koa aloha fa lavidavitra any amin'ny tsy misy pahity. Alefa mandeha io taksi io fa miantso afandray tsika andehanana mody. Ary dia mandrivo ny vato tsika. Ary raha miantso vonjeo io ry soka lasa mitsoka. Na koa hoe tratra le namanao dia ahoana indray? Efa pikara manady angely e namantsika. Tsy hamaky varavarana mihitsy izy akory fa efa misy lakile rehetra ahafahany miditra trany amin'ny efitrano fandriany olosoa any. Ka raha amin'izay indrindra no taitra olosoa dia hikikika na iantso vonjeo. Taddio fa miaramila jeneralany mipetrako amin'ilay trano iray izay tsy lavitra ao e. Aleo ary fa lazaiko anao ihany mba ilamina sainao e. Misy ranom-panafody tsy lazaiko aloha aloha ny anarany e. Araraka amin'ny elakelam-baravarana dia reniko ao anatin'ny 2 minitra izay miaina aminy. Izy io anefa afaka adindray dia misinda ary tsy mamela trasy ary tsy hita ny fitaovam-pitiliana rehetra intsony. Ka raha voareniko ny torimaso mivadinao dia misy fanafody ray hafa indray mampijanona tsikelikely ny fitempon'ny fony ao anatin'ny asasakadiny. Misinda tsela koa io ary tsy hita ny fitaovam-pitiliana. Ka raha le namanao indray no ampatorian'ilay fanafody ampiasaina eo dia ho tratrandro ary baradaka eo rehefa voatery hoe saika aninonao. Efa misy fiarovana apetrany amin'ny orony. Aza matahotra anao fa tsy voavoalohany angeny nanaovanay an'izao e. Natoritry ny fo. Zany ny filazana ho tonga any aminao any aoriana ny fizahana ataon'ny dokotera. Milamina amin'izay ianao. Ary ty ary ka hoe tsy fantatra izay zavatra tsy nety tao. Velona soma tsara ihany koa olosoa noho ny maraina ny andro dia ahoana indray ny amin'izay? Tsy mbola anisy aloha ny toy izany. Fa raha sanatrika amin'ny trano izany dia tsy misy atahorantsika mihitsy akory. Ny trano mihidy tsara daholo. Sahala amin'ny hoe natory be fotsiny ny fatsapan'ny tenany. Tsy anana iahy mihitsy izy hoe nisy niditra tao tamin'ny alina. Ny volako anefa efa andraisinao amin'izay fotoana izay. Zao no izy e. Raha tsy mety ny zavatra ataontsika amin'io sabotsy maraina io dia afaka mamerina indray amin'ny andro hafa. Ary raha resaka vola dia tsy handray vola avy aty aminao raha tsy efa avy mandevina. Zay le hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Na izako aza nke mba mety ho tonga mangy fahorinanao any e. Dia izay zany fa amin'ny zoma hariva vao mihaona indray. Odio Odekia mandrosy avay zany fa tao metimety ery ange madame zany e. Avy nanao vola fa efa elaela tsy nisasaka ilay vola totra miraikidraikitra be izany. Be olona be koa tao dia lasa zao vao tonga aty. Zany mainty mangilo ilery izy zany. Ary ndre angatsy tia andre mandoko vola reny ohatra mbola tsy hitako. Izany indray aloha tena tsy tia andreny e. Voloko mainty tsara io ko ndeha hovaiko fotsifotsy na mavomavo. Faonga aloha iary velo e. Mbola tsy tonga ka efa tamin'ny valo maraina nge izy nandeha e. Sy napikoropaka azy fa saika tsy naray lamba mihitsy izy teo. Dia miverina teto indray. Nisy taratasy reny nalainy taty. Dia lasa niazakazaka indray ary mbola tsy miverina hatramin'izao. Efa laza vavao tamindringa izy androany. Vavao inona? Tsy mbola niteny mihitsy izy fa zany lazaiko zany hoe tonga dia sahala amin'ireny midorana afo reny lasany. Ndraso efa lazako vomavonaritra be indry e. Inona ke? Hitako kely kodiny coffre-fort misy ny kartanay any amin'ny banka. Zay? Iza nanome andry an'izany? Ando vola amin'ny Robson amin'izay zany ndre? Efa nomeko ny Arvelo any ilay izy ka miaraka amin'ny kodiny karta rehetra. Dia aka kartao zany ndry? Karaha tsy karitra riza hoe tsy ampirinisan'ny kartao tsy ho fatony eo ve ndry? Nalay ny Arvelo taty amiko daholo fotsiny aloha ny kody rehetra fa tsy tsara moa mitazonako azy sao dia misy mangalatra keriny ety amiko ka tsy atohatra. Eny ny Arvelo. Fa taiza foana alany hariva vao miverina. Aleo ary petraka fa tena betsaka mihitsy izay asa vitako androan'izay. Petranareo rovavy fa miova programa antsika. Programa momba nina miova? Zao e. Efa nandalo tany amin'ny banka ary efa nalaiko ireo carte bancaire tao. Asa raha efa nilazan'ny olosoa androndro fa efa fantatra le kody fanokafanany coffre-fort. Fantany ka. Efa lazaiko azy. Dia efa nampiasa carte ray fa nentina kana vola tsara.
ary efa misy vola ty amiko ka tiako tenena zany dia zao hoe tsy any folo pointe indray sika nanao vakansa fa ny Nosy Be ary efa vao vitiko ny be andehanantsika roaplanina rafaka pitso sabotsy maraina. Wow, tena tiako be kosa zany bisou daholo nareo roa. Fa iary velo karta firy nalainao tao amin'ny kofra? Nalaiko daholo izy rehetra, efa haka ihany tsinonako. Dia ahoana raha mijery any izy ka tsy mahita ninina tsonika? Karta international reto, izany hoe azo ampiasaina manerana an'izao tontolo izao. Lazain'olo soa hoe efa mipetraka tany an-dafy nareo sirija. Dia tsy re ihany ny karta nampiasainareo tany? Iny efa mipetraka tany izay nandritra ny roa taona. Fa nararina dadanindrisa dia izay natokana iniverina ty indray. Zany no tadiaviny voalohany raha vao tsy mahita an'ireo karta reo izy. Ka alohan'ny ahitany fa tsy misy karta tsony ao anaty kofra aky dia efa tsy eto Antananarivo tsony sika. Ay, dia hipetraka izany tsika raha ny hevitra elahy? Zao sabotsy amin'ny 7 maraina no miainga ny aeroplanina mankany Nosy Be. Izany hoe tokony ho tonga ny vato zany sika amin'ny 9 maraina farafahatarany. Dia efa manomboka horono ny entana zao dia zao ihany ary ao anatin'ny fotoana fohy. Ka raha hoe moa izany hoe androany nara-pitso ritsy no mijery ny kofra dia ahoana? Zao ary ny ataonareo roa vavy izay zavatra tena tsy maintsy ilainareo fotsiny no ahorono izao. Fa andeha zao dia zao sika. Izay zavatra hafa ilaina rehefa manaraka dia mividy fa ny vola moa misy. Andeha zao dia zao aiza tsika? Nga misy avion mandeha andry zao arivo zao? Tsisy resaka hoe andeha aeroplanina tsony zany efa andeha hipetraka any amin'ny hotely sika mandrapatonga ny sabotsy maraina. Ao ve? Dia izay hono aky izany fandao angoronetana ary Ay, izay zany ko. Tsy dia mampanosaina loatra no hoe afatany olosoa. Kanefa dia hoe tsy maintsy izay zany no vahaolanako. Na zany matiny na izy matiko. Ary izy no anomboka voalohany. Mialatsiny aminao ary olosoana dia mbola manam-pitiavana anao aza. Ho vitako ve misy eo falifaly sy mihirahira sy mandira pitso alina. Kanefa ny saiko tsy alany amin'ny olosoa. Alefa raha pitso mahita izy. Somary diso ihany fa nandresy lahatra nydritsa fotsiny nataoko satria vola be ny avy aty aminy. Efa zato tapitrisa ariary. Lasa navelako ny fandehanana tany amin'ny olosoa. Kanefa 200 tapitrisa amboniny. Kanefa tsy maintsy zao nataoko zao ihany ny mety. Tsy hanome vola olosoa raha tsy efa azo ny antoka fa maty rija. Kanefa raha maty rija, izany indray no hanome ny vola karaha mamonoana ny olosoa eo. Sady raha maty rija dia ho lasa ny ary velona taloben'ny vola ny anaty kofra foro. Satria ho vaty ny olosoa izy. Mila asiana fieritreretana kely ny amin'izay ity Robson. Efitra misy fandriana telo mitokana ty nalaiko ty satria tsy dia tsara loatra tsika raha misaraka. Tsy miala tsony sika raha tsy sabotsy maraina andeha ho an'ny vato. Ampy atsika tsara ny vola nalaiko aty. Ary sao dia adino mitondra an'ilay karta? Izany indray ve kiny adinina? Tsy ny patalohana aza ve no mety adinina? Fa ty ny tena adiniko tena adiniko ny laza taminareo roa vavy fa misy asan'olona nampanaoviny azay. Tena tsy vitako ilay izy fa variana tamin'ity fanomanana ny diatsika ty ka ny sabotsy maraina be no andeha ateriko izay vola izay. Izany hoe za zany andeha ho any amin'izay olona izay. Dia nareo roa vavy kosa tonga dia mandeha milohan'ny vato dia tratrariko any amin'ny 9 maraina. Mety? Ka manina raha rapitso sy matontolo anie afaka naterana an'izany vola izany. Izany indray ve ilay tsy mivoahana maraina be amin'ny sabotsy? Iny tokoa tsy aleo ve miara-miainga ety any amin'ny sabotsy maraina? Ary ahoana ny fiara andehanana vao maraina ny vato? Ka tsy tsara mivoaboaka tsony rapitso sendra mifanena mipakakitay ihany Ny sabotsy maraina be dia efa misy taksi anankiroa fantatro. Efa nataoko 14 mihitsy. Ndray andeha haka anatitra an'ilay volan'olona dia ndray kosa hitondranareo roa vavy any vato. Roa? Aza tiritra aloha elahy. Fantaniana ohatran'ny fantaniana rehetra any apetrako ity. So dia mba handeha tsy ity elahy satria efa ny amin'ilay karta rehetra miaraka amin'ny kody. Raha izay mampisy ahy dia
ataovy any anaty poketra andria ary ny karta rehetra mandrapahatonga ny nosy be lamansaina somany andro tonga teny fotoana manahirana ny saiko indrindra teo amin'ny fiainako kanefa tsy maintsy atriana samy nanao izay atongavana te ambomangakely izay sy roposonina fa tsy maintsy mailona dia tena tsy misy mitempo ahtsony mihitsy fa izany ny fony olosofa dia mahavita ny anapitra ny haiko dia noho ny fitiavana n'ilay Arvelo no antony izany fitiavana najambasika navitany nandao tanteraka ny tokantranony dia azo lazaina ve hoe ho lahatry ny fiainana ve izao nataon'izao sa fihetsika tsy voahevitra fotsiny mo ve tsy rony ankizy vavikely vao manao sipasiporony efa roso ihany ty fa dia hoy teo izany izay hotoany ary raha izao moa no tsy mitranga le rija dia ahoana indray ny toyany mety hoe niova hevitra indray izy ohatra kanefa raha reny firesany ireny dia tsy miverina amin'ny teniny izy ka efa minotanteraka izy fa mpamono azy ny vadiny ka tsy maintsy ny azo natony tonga aloha amin'ny faly ny fotoananay da olona maro mpitoana ihany izy raha nihitako hatramin'izay nanarahako azy hatramin'izay ineniny anao fa aloha tonga ty andrasako ao anatiny oriza raha vavy mifazana rehefa efa tonga ao le taxi hitondra fa efa mitelo maraina izao andeha aloha fa tsy aleonareo ve tonga dia miomana koa efa adiny ray anke dia ho tonga eo koa ny taxi akanareo roa vavy sady ve tena sala mifetifety kely izany alina izany nefa ndriazana tory tsara dia tena nesona be mihitsika izany za matory ihany fa taitra matetika mare andrimesona tandremo sao dia misy adininy entana ny ty sakosy kely ty ihany netiko fa tsy mivily aty intsony dia ty valizy iray ty ny dia efa nareo roa vavy no mitondra azy any daholo ny be sy ny karta ary sao dia tsy azo antoka izany taxi ho avy eo izany fa sao dia vonony amin'ity andro mbola maizina be ty izay roa vavy olona fantatro tsara le mitondra azy fa tsy misy atahoranao ky izany izay fa ny vato miona nga dia tsisy mpizotsony ity maikare amalala ao are zay no ila indrindra kanefa vitantsika tsara ihany dia farapaina sady aloha anao fa vita somatsara ny zavatra natao ahoana moa no ilazanao fa vita somatsara kanefa ny namanao zany hoe mbola tsy nilaza ny fahavitany azy akory efa elaela izy zay nandefa SMS fa efa andalana mankatika tokony efa tonga mihitsy aza amin'ny firy tokoa moa zao amin'ny efatra maraina dia andeha tongotra ho azy andray moa zany sika amin'izao misy trano efa ravarava izay atsy anaty azoazo azy dia aotsika ny miandra izy tsy azo atao misy mahita ny fionatsika aminy fa hitanao fa efa mivoaka tsikelikely ny olona tafaraka tamintsika tao amin'iny lanonana iny mampitaitaina koa izy zany jereo anefa riso misy fiaramanitsy makaty amintsika jereo fa nijanona dia nisy olona nivoaka ihany koa avy ao anatiny io fa lasa niverina ilay fiara tena izy iny ary tena maharo-potoana mihitsy ny etaly izany amin'ny efatra maraina ny fotoana ny meko azy dia ahoana nahitany antsika kanefa sika zany atao anaty trano sady trano takotakona toerana efa hitany ity fa aza mikorobaka ianao midevolana mazava tsara raha teo io efa mety io izy dia ho aizy andray izany zao sika milamina ve zavatra nataony latany afaka mamaly angela fa tsy miatokatoka fotsiny ity anga isy aheno antsika na dia ikikika azy ana sady lavitra tanàna ny lavitry ny arabe ity maty ve zany zao oloso amin'izao fotoana izao zao no izy ry monsieur Rija fantatray fa manana carte bancaire internationale maromaro misy vola be ianao efa niresahantsika fa napetraka ao any amin'ny coffre fort any amin'ny banky jereo tsara fa basy ty atanako ity ary tsy misangisangy aminao zay meo anay ny kody fanokafana ny coffre fort io fa ngamo zany ny fanarahantsika basy misy silencio efa moderne ty ka tsy misy feo mivoaka mihitsy afa-tsy ny bala ka hiteny anao sa tsy hiteny voalohany tsy mitondra ny kody mandehandeha ty amiko zany faharoa tsy tadidiko tsy mijery satria marika marobe le izy fatelo raha vononao dia maty miaraka amiko koa io kody io
ka lazao aingana hoe aiza nasiny lahan'le koty a tsy maintsy fantatro zao de zao ny toerana misy an'izay raha mbola tiany lako no velona ka tsy misy azoko lazaina atao anatin'ity tranonravo ity satria tsy ato mihitsy no misy azy tsy mivazivasy ary rija tsy tifotra ny lahany amin'ny tonga de mahafaty any langy fa olona niko tsy kelikely amin'ny tongotra sy ny sandry ny lahany ny bala rehetra ato hoe azo ny lahatsaina ny fijaliana amin'izany angamba aza mandandro raminy Europe fefa milamina amin'ny kody milamina hoana zany hoe efa any amin'ny lahy zany raha azoko tsara ary to iarivelo voataratry ny devolana le endrika de fantatro tsara fa iarivelo namana ve zany narosorobosoniny tsy mila présentation ntsony fa efa fantatra lahy izy zany azoko amin'izay ny adinareo nataony arivelo izay ambaboana ny vadiko de avy any aminy nazonareo an'izay rehetrarehetra mikasikasy ny fiaina tokantranoko ary robosonina zany manao izay andresena lahatra moka volo tena tsy valinareo ay ka mandeha ho azo kosa zany ny zavatra rehetra rehefa azo le kody fa de tsy misy ilana ny lahtsony zany ro monsieur Rija tsy mila mandony karamako tsony ela fa zarainay mitovy fotsiny zay karitao de samy mialitsika ary de iona mivadiny lany amin'ny mandrakizay ala ary to tsy mandeha mibasiko robia tsy misy mifampizara tsony amin'izao fiainana efa sarotro zao efa trandro zay ny nesoriko mibala tao anatin'ny basinao iny fa ny basy kosa de mbola betsaka mibala ao anatiny iarivelo de hosahany lava eny amadika namany lahy sady mpiara-miasa amin'ny lahy kaikaiky mbola manam-potoana hovonjena fa de veloma mandrakizay misaotra anao ihany na izany azy ary arivelo misaotra nanavitra karaky ny fanolazaiko teo de mbola manana fotoana hovonjena de tsy afaka miresaka ela fa de veloma mandrakizay koraka ianao allo Sandy afaka makaty Ambomanga kely de manatitra any ivato vela am'izao ary tena tsara be kosa ty bengalow misy atsika ty fa honana mandriany lany ty ny agence de voyage daholo no mikarakara-drehetra nylazaiko azy fotsiny hoe trano manahoana no ilaiko de ry zareo no mikarakara amin'ny fifandraisana aminy aty hatramina fiarany tsenatsika nandehanaka ty aza ve de efa voalamina daholo fa ohatrany hoe mitokana lavitra ny arabe fotsiny le toerana voa aloha ny entana faza de aparitaka be zay ilayntsika ihany no avokatra any an-trany tsy aloha kosa velo mitady sakafo maraina fa aleo aloha ny entana ho eo ihany tena maro ny zaniko sady efa tena mahatsiaronona mihitsy zany no tena nay karaha aloha aka vola ato anaty valisy aka ary to misy passeport reo nylasaka avy eo reo ganareo nitondra passeport ka efa hoe entina sy zavatra mety ilainako de efa nitondra andreo zay fa ina ny ilana passeport tinosby za aloha tsy mitondra andao aloha hitady sakafo tonga de any amin'ny villan sika anao andeha de any sady mijery tanàna amin'ny sakafo atoandro avy de miverina manao lasesta efa misy taxi location miandry antsika ambadika ny tranao toromaso zany zay ny vokatra le fo maraina be oe ary nakaiza daholo ny valizy to ny entako rery sisa no mipetraka etsy ary nakaiza korondro sy arivelo iarivelo rondro iarivelo ohatray ary to reny mihitsy ao na taxi reny ry zareo iarivelo fa hoaizinareo oay ary to mifanoroka be izy ta ngatsy mianaday arivelo sy rondro oay tena mifanoroka sy mifamiana be ry zareo isan'ny telefonako allo iarivelo allo fa hoaizinareo mba mehoay arivelo mbola tsy afaka mandray telefona izy fa mbola sahirana manamboatra zavatra ny tanany fa hoaizinareo hoaiza hoa
andeha ho any Antananarivo izay a. Antananarivo ahoana? Fa ahoana no losanareo? Andraso aloha. Ka tsy afaka andrasany ry satria roplanina kely tsy misy afa-tsy toerana roa ihany no fainay. Fa hoaizy nareo e. Maninareo no miverina any Antananarivo? Hamonjy fiaingan'ny avion any Dafrarivaka izay a. Maninona? Ary maninona no mifanoroka be ao vavy nareo Sarivelo? Ka mpivady ve aky tsy fanoroka? Mpivady? Fitaka fotsiny izany nataonareo Sarivelo tamiko. Narary mihitsy angeke foko nijery endriny tositosi nanoroka azy ireny e. Fa izany hoe tsy maintsy ny afo rehefa te hahazo zavatra e. Vola fotsiny ny tetehany arana tamiko fa tsisy fitiavana akory. Tapahako amin'izay aloha efa hiditra tao anaty seranana izay e. Izaho moa misaotra indri fa nahazo areny hipetrahanay any an-davy. Indri kosa mba misaotra fa nianoko fitiavana sy asambarana niaraka tamin'ny vadiko a. Tsy naposika. Vady hoe niary velo sy rondro. Tena navitananao sinema hoe mpianadalam-bolana maromaro. Vita niary velo lalao ny fitiavako satria fantany fa tena tia tanteraka azy aho. Tsapa ny fitiavany. Eny toto-pataza manoto fa toto-pity kosa matiava. Ka ndreny karta bancaire eny izany no tena tanjon'izy roa. Zaho koa moa tsy natambava fa teny tantarany fisindreny taminy. Inatsoa ny azoko atao e. Dia antany avy ao ara-pitso raha misy mandeha any tanahy. Dia tonga dia ho any Moritsa fa sy fandehany any fandehany. Rita, fona aminao fa diso tanteraka. Tena jamba tanteraka fotsiny ade. Tsy nieritreritra tsosy tokony nataoko. Gatsy efa novono ny Arivelo anao. Fa hono? Ny Arivelo? Fa ngai Arivelo indray ny raha anao mono fa tsy le Robson? Robson? Le ny karamainao mono avy? Mono anao? Tsy azoko izany. Ianao ne nanakaraman'ny Robson voalohany mba mono ahy e. Andao aloha hipetraka dia azavaiko aminao. Satria azoko tsara ny fandehan'ny paikadin'izy roalahy. Namana be ary mpiray tsokombakomba i Arivelo sy Robson. Fa ianao no nanaiky ny nataon'ny fitaovana. Namany Arivelo i Robson? Izao ny fandehany fa hainao tsara. Dia izay ny fisotro ny tantara. Satria hitan'zareo fa jamba tanteraka tamin'ny Arivelo ianao. Dia nampitsiry ny tetika ratsy tao andohan'ny zareo. Fona sy mivalo aminao afa diso e. Ary ahoana tsy nahafaty anao nefa nitifiry ny Arivelo? Taitra mafy raha natodiny taty amiko ny vavabasiny. Miembotra ary nikodi le tapapiriky tao ambany tongotra ary nianjera. Niaraka tamin'izay nefa nitifitra izy. Dia neveriny fa nibalany nampitaraboka. Misaotra n'Andriamanitra lehibe. Tsy nijery akory izy fa tonga dia lasa fa hoe misy fotoana vonjeny hono. Nandeha nijery anao no nataoko voalohany avy eo. Fa nihito be moa ny trano. Nisy olona avy eo amin'ny jeneraly no nahitanao tamin'ny lakamisy. Lasa nitondra sakosy be. Ay ve. So ndray kosa nitranga tamiko niaraka tamin'ny Arivelo sy Rondro e. Rondro nolazainy foana fa hoe anabaviny. Aika vadiny. Dia ohatran'izay daholo izy nilozany zareo so fa nisy volana fako no taty amiko. Fa ny tena lozany Risa dia lasa ny any daholo ny karta bancaire rehetra e. Raha ny momba ny karta bancaire aloha dia tamin'iny sabotsiny ihany avy nijery tany amin'ny tranonao dia fa nanao fanohana nanao hoe opposition e. Tsy afaka maka ankoatran'izay efa nalaina izy. Sady izay koa ane ka tsy mbola nahiny vaovao nga ianao androany? Vaovao inona? Izany vaovao nivady dia izao mivatana aty aminao izao e. Nolazaina tamin'ny vaovao teo fa nisy losa-piaramanidina efa kaikiditra ny faritra Antananarivo. Maty daholo ny olona roso ny mpanamory tao anatiny. Ary efa nijerena ny taratasy sy ny entana dia naseho an'zareo teo ny pasiporo misy ny sariny.
dia miantso an'izay mety ho avany na izay olona mety mahafantatra azy tonga dia fantatro fa sariny aro velo izany ve izao mahafantatra ny zava-voasanika aina mihitsy izany ny santany ratsy nataonko samy maty daholo izany izy telo piray tsy kombakomba andeha ho any izany ianao io izao tsy azoko andeha ho any aiza ka ianao izao ny olona mahafantatra aziko ritsa kosa efa izany kosa ve nanaovany ahy dia mbola ho anydray ahy tsy kosa ka ritso arakaraka ianao ihany iko ritso mankahalazo ianao tsy hoe mankala loatra angamba ny ilazana azy fa malahelo ianao anie tsy tia antsony fa hiary velo na jambanao ritsa mifona mivalo aminao mamelany eloko fa tsy samba tanteraka loatra tany ivelan'ny tokantranontsika ary manome toka ianao fa tsy ho samba tanteraka fa tsy aminao tsony fa efa tena lesona mavesatra teo amin'ny fiainako izay efa nisy izay Record FM nanolotra anao teo Samba tanteraka nosoratany Eli Relax ila lalala ololavaka ary liva nofy no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanantsy tosa miaro fi